Zeny amin'ny vaovao iny fa manomboka eto koa sika dia ivadika eo amin'ny tontolon'ny politika ka ny vaovao momba ny fanomanana ny fifidianana olona no entina amintsika manaraka. Omaly alahady 20 Desambra no nandefa ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana olona ny anivon'ny distrika ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana. Namafisin'ny CENI fa miisa 424 ny mpifidy lehibe ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna afaka andray anjara amin'ity fifidianana no olona. Sy ho totsaina ny 20 Desambra 2024 ity. Misy ihany koa ny fanamarihana izay nentin'ny CENI momba ny lisitry ny mpifidy lehibe. Nanomboka ny alahady 20 Desambra teo no nandefa ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana olona any anivon'ny distrika voamera-pirenena misahana amin'ny fifidianana. Mba hahatongava ny fitaovana ara-potoana ireo distrika lavitra sarodalana no natao lahara-pahamehana hoy ny CENI. Voaja manontolo ny tetika izay nataon'ny CENI zany hitondrana ny raharaham-pifidianana, zany hoe respekte tanteraka zany ny chronogramme izay napetraka. Reo entana rehetrarehetra miaraka amin'ny liste électorale zany dia niainga teto amin'ny CENI omaly, nanomboka niainga teto amin'ny CENI omaly zay toerana faran'izay lavitra dia efa lasa daholo zany le entana rehetrarehetra zay everitsika fa ho tonga ara-potoana any amin'le toerana anaovana ny fifidianana. Dia miaraka amin'iny ihany koa zany ny liste électorale zay noaretena tamin'ny zoma lasa teo zany dia efa tafiditra ny anatin'le entana le izy. Namafisin'ny CENI fa miisa 424 mpifidy lehibe dia miben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna afaka mandray anjara amin'ny fifidianana olona izay ataony 20 Desambra 2024 avizao. Mikasika ny lisitra ny mpifidy lehibe misy mifanamarihana nentin'ny CENI. Voaray daholo ny tsikera rehetrarehetra ary ny tsikera nge mahasoa zavatra fa ny amaliana ian'le izy zany dia tsotra, ny anay eto dia teknika décision ny tribunal administratif sy ny décision ny conseil d'état no ikitianay ny liste électorale. Dia tsy misy mihoatra n'izay zavatra izay zany satria izay ny voalazan'ny lalàna, izay zavatra voarakitra ao anatin'ny didim-pitsarana ny tribunal administratif sy ny conseil d'état ihany, zay ihany no ahafahantsika mikitika sy manitsy an'le liste électorale. Dia le liste électorale eto am-pelantanantsika zany dia mifandraika tanteraka amin'izay zavatra izay. Mikasika ny fampelezan-kevitra dia no hamafisin'ny CENI fa mitohy hatramin'ny alatsinainy fa 20 volana Desambra amin'ny enora maraina mifandresen-dahatra mpifidy ary azo ataony manao fampelezan-kevitra ao anatin'ny Noely. Raha ny hitsikasitra eto Antananarivo dia mangina ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana olona. Eny fa na dia ny toerana natokana ampahafantarana momba ny fifidianana sy ny lisitry ny kandida dia fotsy ary tsy manao peta-drindrina.